Salama daholo androany sika de ndondray raha hiresaka ny mahakasika ny toedra raha izay hita fa mafana dia mafana amin'izao fotoana izao tsy inona moa izany fa ny toedra raha ara-diplomatika eo amin'ny Madagasikara sy ny nosy Komoro izay nahitana an'ireto trangan-javatra manaraka ireto ny fandroahana tany Mahajanga ilay sambo mpitondra mpandeha avy any Komoro. Osetrin'izay dia tsy nanaiky ny hiona tamin'ny ministra raharaha-bahiny malagasy ny filoha Komoriana. Deo ihany koa ny raharaha volamena 10 kilao izay tratra tany Komoro ary ny etsenkilan'izay dia ny famalina antsoratra eo amin'ny La Gazette de Comore sy ny ministry ny serasera malagasy. Ka ny pitsopitso no mahakasika an'izay no fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny misy tomatatagasy tsy apetrasiko ela moa isika fa avetrany tonga de vavany ndawary. Madagasikara sy nosy Komoro miharatsy ny fifandraisana amin'izao fotoana izao. Fantatra fa mihenjandroa tanteraka ny tady eo amin'ny fanjakana malagasy sy ny fampahalalam-baovao Komoriana amin'izao ankehitriny izao. Ahina hisy fiantraikany ratsy amin'ny fifandraisana eo amin'ny firenena roa tonta izany rehetra izany. Ireto trangan-javatra manaraka ireto no azo lazaina fa fototra an'izany resaka faharatsiana fifandraisana eo amin'ny Madagasikara sy ny Komoro izany amin'izao fotoana izao. Fandroahana tany Mahajanga ilay sambo nitondra mpandeha 700 avy any Komoro. Nambara fa ho fisorohana ny fidiran'ny kolera. Tsy nety nihoana tamin'ny ministry ny raharaha-bahiny malagasy ny filoha Komoriana. Raharaha volamena 10 kilao izay tratra tany Komoro. Fifamalina antsoratra amin'ny La Gazette de Comore sy ny ministry ny serasera malagasy. Nambara n'io gazety io mantsy fa tompony ilay volamena 10 kilao tratra tany Komoro ny Desambra 2024 ny rafozany Andriamatoa Filoha. Ity farany izay efa nanao fandisona fa tsy misy idirany izany fa fanalambaraka azy sy ny fianakaviany izany rehetra izany. Nanaiky ny fandefasana ny droit de réponse na setrindahatsoratra nataony rafozan'ny filoham-pirenena ny gazety saingy hensitra kosa nilaza fa nahazo loharanom-baovao tena mifanaraka amin'io dossier io ary tena mametraka fatokisana feno amin'izay loharanom-baovao izay izy ireo any Komoro any. Araka ny teny izay nataony rafozany Andriamatoa Filoha tsy misy idirako iny raharaha iny ho isatrany. Mangataka fanitsina ny vaovao navoaka ny gazety iray tatsy amin'ny nosy Komoro Andriamatoa Rodolphe Razakandisa izay rafozan-dany filoha ampirenena amin'izao fotoana izao. Tsy misy idirako mihitsy io raharaha io. Volamena 10 kilao avy ety Madagasikara tratra tany Komoro io fa tena endrika fanenjehana sy fanalambaraka fotsiny no ataony ireo gazety ao Komoro izay. Manaja hatrany ny lalàna sy ny soatoavina Republika izao sy ny fianakaviako. Hoy izy ka tena tsy azo ekena noho izany ny famoahana vaovao tsy mitombina momba anay hoy izy hatrany raha nitondra ny fanazavany mahakasika an'izay lahatsoratra mavaivay navoaka ny gazety tany Komoro izay. Manoloana an'izay fanamafisana fa diso ilay vaovao izay navoaka ny La Gazette de Comore tamin'ny androny 15 oktobra lasa teo izay mahakasika ny volamena 10 kilao izay tratra tany Komoro ary nahavoatonina any rafozany Andriamatoa Filoha izay dia nandefa taratasy ho any taleny famoahana ao amin'ny orinasa gazety io ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina malagasy izay mitaky ny hanarenan'ny gazety ny hadisoana izay voalaza fa hanaratsy endrika any Madagasikara. Efa nangataka ny fantsina io vaovao io koa ny rafozan-dany Andriamatoa Andry Rajoelina ary nilaza an'izay hoe tsy misy idiran'izay mo araky ny voalazantsika teo aloha izay. Nilaza nefa ny La Gazette de Comore raha namaly ity ministra ity fa ireo misahana ny fampirarahana na négociateur no nilaza fa anio ilay voatonina anaran'io ireo volamena ireo ka loharanom-baovao azo antoka ho izy ireo izay voalaza izay sady atokisany io gazety io ary mahalala tsara ny dossier no nahazony ity gazety Komoriana ity io vaovao io araky ny nambaran'izy ireo hatrany. Manoloana an'izay savorovoro etseroa izay ny eo amin'izay mahakasika ny volamena 10 kilao izay tratra tao Komoro izay mo dia maro mametra-panontaniana amin'izao fotoana izao amin'ilay hoe
inona marina ny tena zavatra tena marina ao ambadika an'izay fanondranana volamena izay satria samy milaza ny heviny ny andaniny sy ny ankilany. Ny etsy ankilany milaza fa tsy misy idirany ireo volamena ireo fa ny etsy andaniny kosa dia milaza fa manana pirofo amin'izay rehetra nambarany tao an-gazety zay ka eo indrindra no tena mahalasa saina amin'izao fotoana izao noho izay resaka fanondranana harem-pirenena antsokosoko izay ataony ireo olona sasany izay nanao azy izay ary tsy vo androany moa no nahitana an'izay resaka fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena izay fa efa matetika hita foana izay fa ny zavatra hita sy tsapa aloha hatreto dia mbola vitsy ireo zay tratra nanao an'izay fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena izay tokony ho an'ny malagasy rehetra izay ka enganieka mba tena ho tratra ilay tena nahavandoza tao ambadika an'izay resaka fanondranana ny harem-pirenena izay raha toa ka tsy mitombona izay voalazany La Gazette des Comores izay. Fehiny arak'izany dia azo lazaina fa mafana dia mafana ny toedraha eo amin'ny Madagasikara sy ny Nosy Comores amin'izao fotoana izao matoa nivoaka izao resaka fanendrikendrehana sy ny maro hafa mahakasika an'izay resaka raharahana volamena izay. Mbola ao anatiny izay resaka harem-pirenena izay hatrany dia ny fangalarana sokatra tao Tsimbazaza izay sokatra niompiana tao moa ireo sokatra voalaza fa very ary tsy hita efa andro maromaro izay. Fantatra fa tamin'ny andro ny 30 Aogositra 2024 lasa teo no niakatra fampanoavana teny Anosy izay nanaovana fanadihadiana mialohan'ny fitsarana azy ireo olona ampolony izay voarorohy tamin'ny halatra sokatra tao amin'ny valanjavaboarin'ny Tsimbazaza ny aliny talata 12 Oktobra hifoha alarobia 13 Oktobra lasa teo iny. Nahitatraponja avokoa izy ireo taorian'izay ka nisy tamin'izy ireo no nalefa eny an-tanimora ary nisy kosa ny nalefa eny Tsiafahy raha ny nambarany tonia mpampanoa lalàna ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ao Anosy ao Antananarivo renivohitra ao. Midika arak'izany fa tsy misangy amin'ireo rehetra izay minia mangalatra ny harem-pirenena ny fitondram-panjakana izay mijoro amin'izao fotoana izao ary miezaka manao aintso-zavatra ny mpitandro ny filaminana mba ahatonga ny olona tsirairay tsy hangalatra na ihany koa tsy hanondrana antsokosoko izany harem-pirenena izany satria anivoaka malagasy rehetra izy ireny fa tsy sanatria akory an'olombitsy ka izay no tena mahasarotiny an'ireo fitondram-panjakana sy ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao manoloana an'izay endrikendrika fangalarana ankitsirano ny harem-pirenena izay ka ho an'ny izay mbola mieritreritra hanao an'izay dia aza manao intsony fa raha tratra ianao dia mety ho sazy zay no setriny izay fatratrarana anao izay ka aleo miasa madio ary miezaka manaraka ny rariny sy ny hitsiny ary ny marina hatrany. Izay sy zay moa ny masaka azonarozy tao anatin'ity vidéo ty tomboko lasy tomboko vavy misaotra rehetra nanaraka an'ity vidéo ty hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsy arovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amin'ny sesy tonga tao tagasy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka dia mirary soa.